Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora Europa. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay milamino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-tonambaravarako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina no maso mba isainsainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alléluia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasina bamalala ny anona amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa lehibe indray tena komiona aminao eto androany a, dia manonona ny fitanana tompo ho amintsika tsirairay avy a, isa-tokantrano isam-batan'olona. Arabahino amin'izao andro nandratra an'izao andro sabata masina izao a, dia falehibe manonona ny fitanana tompo amintsika tsirairay avy dia aoka ho fa sabata fahafinaretana manao any ity sabata ity, dia tena ho sambatra tokoa ianao raha manao an'izy ity a, ho fahafinaretanao. Atao fifaliana manao ny tafiditra eto, atao fifaliana manao ny miditra amin'izao andro fitsarana izao a, dia voakasitrahan'i Jehovan-Andriamanitra ny a ianao a sy ny fanoloran-tenanao. Tahiny tompontsika rehetrarehetra fa ny hitanareo a dia maretatra amin'ny farany daholo. Nareo tonga miaraka aminay dia tetena aminay tsika senasena koa no nahatongavanao eto. Fa tena misy raha ilan'ny tompo anao, aleloia, ka dia araroto ny fotoana fa zava-dehibe zany andeha atory a dia mihaino tenin'Andriamanitra izany. Miloha ny zavatra rehetra aloha midolo antsika hivavaka amerika fotoana ampiratann'Andriamanitra isika dia andao ampandrotsika navavitsika Suzel tsy Suisse azy a, izy a nitondrantsika anatin'ny vavaka fanomboana androany. Navavy Suzel anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetra dia mbola araka hivavaka tsika metraka izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra indray. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra ny tsara indrindra mankasitraka Jehovah, misaotra ny amin'ny famindramponao taminay tsirairay avy ka mbola tonga eto indray izay Jesosy a, iantso ny anaranao tonga eto indray izay Jesosy malalo, tena hoe hitady ianao Jesosy a. Jesosy malalo, mety betsaka ny zavatra nataonay tsy fanaraka tamin'ny sitraponao nandritra ny herin'ny tontolo andronay iny Jesosy, dia angatanay ny ranao tena hoe hanadio anay dia hamindra foanay tsirairay avy ianao. Jesosy malalo, mametraka izao fotoana izao ampelantananao izay dia angatanay Jesosy ny fanenao masina mba tena hoe omba ny sy tantana ny mpanomponao izay hitondra ny teninao androany Jesosy malalo. Aoka ny teny mba tena izay rehetra avy aminao sitraponao tokoa no voatory eto androany Jesosy malalo. Ianao nametraka ny teny litera rehetra mba afa-mpanomponao tsirairay avy izay andray anjara androany Jesosy malalo. Dia angatanay Jesosy ny ranao andrakitra ny fitaovana rehetra Jesosy mba tsy ho tapaka ny fandarana fa tena hoe andeha hatramin'ny farany ary samy ahazo izay tandrifanay avy izay tsirairay avy, samy ahazo hery Jesosy dia ny teny izay renesinay eto Jesosy dia tahirizo any am-ponay tsirairay avy mba hitondra fahombiazana sy voka-tsoa amin'ny fiainanay izany. Misaotra Jehovah-Andriamanitra raha mbola afaka nanandratra izany vavaka izany teto anatrianao izay, dia raha ny Lazaro ny voninahitra teo anao mandrakizay raha io. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka liana vavy Suzel isika tao anatin'izay vavaka mamy be izay. Andriamanitra manankiray mpasaovana anie maro fitianao dia mitombositra sy mpasaovana hatrany anana vavy Suzel dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Aleluia, aleluia. Raha iso any ny tsodrano amin'ity androany ity, tsodrano efa matetika miverina amintsika nefa antenaiko fa tena hoe mbola tian'Andriamanitra ho renesinao indray zany androany dia tena veriny amintsika. Aleluia. Ny tsodrano dia ao amin'ny bokin'ny Isaia fa
Isaia 7:20-7. Aleluia. Boky ny Isaia 7:20-7 no tsodranotsika amin'ity androany. Tamindana Jesosy manao hoe amin'izany andro zany no iranareo amin'ny tany voaloboka azy ao anaty divay mahery hoe za Jehova ny mpiaro anio, isaky ny ray mpimaso ny andemako azy fandrao misy manimba azy na andro na alina de miaro azy Aleluia. Amen. Androany tena hiteny aminao mihitsy Andriamanitra tsy avelako simba ianao. Ho Jehova aminao androany, za mpiaro anao. Betsaka ny mitady hanimba atsika, betsaka ny mahatady ho karakaina atsika. Fa ho Jehova Andriamanitra, isaky ny indray mpimaso no andemako azy. Aleluia. De tsy ho simbany ianao. Tona mihitsy ny tenanao androany hoe tsy simba zany ianao raha mbola miaraka amin'ny Jehova. Tsy hamelanao ho simba zany Jehova Andriamanitra ary ry havana malala fa hiaro anao foana. Satria nahoana? Ao aminao ange misy divay mahery. Misy divay mahery mbola andrasan'Andriamanitra ao anatinao. Ko de tahiny tompo isika rehetra. De raha iso ny tsodrano mampionona France, Versilina France. Toy Jesosy mandrakizay France aty aminay zao fa tsy any Allemagne izy aloha androany efa tonga aty vahiny efa tonga aty tokantranonay rahalahy Tojo sy rahana Bavienne sy rahalahy Aniel kely. Aleluia. Hitandrina Pentecoste, kankalaza Pentecoste. Sommet France Iama Koweïty, Jesosy mandresy Madagasikara kadika malala France, Tina malala Liban. Raha tsy diso Angèle Pagès France, Bertsava Koweïty, Melso Beanjana Arabie Saoudite, Thierry Berthelot France. Que Dieu te bénisse aussi Thierry. Merci. Bon sabbat. Eric Arak France, Antisané de Madagascar France, Angolina Rodriguez Arabie Saoudite, Asny Apostole Madagascar. Bertsava Koweïty, Melso Beanjana Arabie Saoudite, Eric Arak France. Efa nitononoko teo Mirara Andriamalala Allemagne, Eric Arak France, Bertsava Koweïty, Angolina Rodriguez Arabie Saoudite, Jesosy Mpandresy Madagascar, Melso Beanjana Arabie Saoudite, Jessica Patiti France, Asany Apostole Madagascar, Bertsava Koweïty, Jessica Patiti France, Maria Angela Dubai, Marina Tiana Canada, Kotanela Belgique, Jessica Patiti France, Iama Koweïty. Tahiny tompo daholo tsika rery andao tsika no hira anankiray mahafinaritra be. Aleluia. Tolotra atsika amin'izao andro sabata masina izao de ao aorianan'izay tsika de hiditra amin'ny toriteny fa mialoha azy aloha misy surprise kely atao anareo rehefa avy eo. Aleluia. Andao finaritra zao de tahiny.
Alléluia. Mitovy mihitsy zay zoky amo. Za koa tia be an'indrindra sy le hira sabata anankiray fataontsika iny nika nanazavia izy an'ity atao amin'ilay dia aloha indreo irena tsy nataontsika le tamin'ny heriny le anankiray nataontsika narehefa aloha ny hira androany tsy hoe tsisy fitsonavam-bolombelona fa somary niova kely fotsiny androany fa ny fitsonavam-bolombelona tsy azontsika dimy izany ka zao vao hijoro vavolombelona dia aoriana fitsonavam-bolombelona koa satria moa efa etan'ny pentecoste daholo tsika rehetrarehetra alleloia miaina anatin'ny voninandro pentecoste tanteraka tsika amin'izao ity nge le fotoana nandrasantsika le nandrasantsika tao anatin'ny 50 andro alleloia le fa 50 nge ty taorianan'ny pasika ho vita ny pasika dia efa niandrandra nyty ireto fotoana ireto tsika zany hoe ny androany afaka fembenana zao androany zao dia ny sabata rapitso ny commencement ny fitombavaka ny commencement kirasy famitina toriteny ny fitombavaka ny toriteny sy ny pentecoste izay hoatrehantsika amin'ny lahady alleloia dia somary niova kely tsika anao satria efa etaketany daholo tsika rehetrarehetra dia ato misy olona anankiray ny tanin'ny pentecoste tokoa alleloia dia ozy izy hoe andeha ny tanin'ny fanan'Andriamanitra tao izy dia izy hoe andeha mba hanao tononkalo momba amin'ny pentecoste alleloia dia ao anatin'ity tononkalo izay entin'ny rahalahintsika rahalahy tojo alleloia ny tanin'ny mpanahy izy dia nanohitra tononkalo momba amin'ny pentecoste izy dia ao anatin'izy mamaky atsika ny tononkalony ny antsa ny tononkalony ao tsika nanoratra témoignage alleloia nanindro vavolombelona dia zao efa nanoratra zokerika lasy fa toeda tsaniko amin'ny zokerika iny commentaire ko rehefa dia aloha hoe rahabaina aloha hoe mbola maromaro aloha tsika nitsina rahabaina dia avy eo ijoro vavolombelona dia avy tsika rehetrarehetra anoratra témoignage ao anatin'ny fiantsahany rahalahy tojo ny tononkalony ao fahabenahany menjanary koety tonga soa azanao Sylvie koa koety tonga soa lantina botona avao Liban na Madagasikara Andreas Uzel Suisse Terry Albenza France
artiste eto Madagasikara, France Marie-Angela Dubay, tonga soa Emeline Andrinasolo France. Alléluia. Favoniova Nambinara tsy diso France tonga soa, Claude Razaka France, Rantalina Marie Charline Madagasikara, Lovlitina France, Erika Rack France. Manomboka eo zany eo amin'ny raha toy zany no fitsona vavolombelona voalohany. Ny an'izako vavolombelona amin'io dia zao za zany riavana malala nanomboka tamin'ity taona fahafatelo dia niova sefo atao ampiasana. Dia rehefa niova ny sefo ray io za dia tena nitsoriko tamin'ilay sefoko taloha, tena tsy azo koa izy io, tena tsy mety aminao izy io, tena vehivavy lasa vehivavy ny sefo dia kizitina kely zay tena kizitina, Europeanina tandrefana zay izy, kizitina kely tena kizitina daholo ny olona. Zany efa zany ny olona kizitina aloha dia kizitina aminazy koa, zany rehefa tsy mpankizitina nefa za kizitinany. Dia niteny tamin'ilay sefoko taloha tsy mifanaraka ho azy izy io, tsy mety ho io. Dia ilay izy tonga tany amin'ny olona ambony tao ampiasana tany, dia nandritra fotoana fotsiny izy ny sefo dia nisoloina sahady. Hita mihitsy hoe mba tsy nijovony ao ampiasana ny tenako dia nisoloina sefo, vaovao ihany ny sefo vehivavy ihany ny sefo fa tena mahafinaritra tsara fanahy amiko zany ilay havana. Dia porofon'izany ohatra tsy averany miasa mafy mihitsy, aizanao hita hoe any amin'ny toeram-piasana dia vao mandalo izy no hitanao miasa mafy, miasa manao asa kalma fotsiny tsika ianao izy misy asa atao dia izy mihitsy mandalo ao zay avy tanao anio ataovy milamina. Alléluia. Tamin'ny terinavy tena izy navita ny tena tamin'ny voak'izay andana aloha miandry lera ivoahana fotsiny zany, tsisy pression, tena mahafinaritra. Dia ny tena mahafinaritra niaraka nisy asa kely nataonay zay teo any teo izy dia tampotampoka tena moahany cadeau, nomeny cadeau za. Ilay sefo taloko maso mpagnome tadidinareo ilay mijoroka volombelona tampotampoka dia mahazo cadeau tena ngeza be. Dia iny koa ilay sefo vaovao dia nahita vidindray koa dia nameny cadeau ilay koa ary avana malala. Dia tena nahafinaritra. Fitahian'Andriamanitra koa izay tena hoe tsy takatry ny saina nisy eo taminay tao anatin'ny paoziko androany entre midi sy 13h androany dia tena nisy zavatra ngeza be vita, fahasoavan'Andriamanitra ngeza be niditra ry havana malala. Ohatrany tsy ampoiziny hoe fotoana fohy fa nahavitany zavatra ngeza be, tena ohatrany hoe nataon'Andriamanitra ohatrany hoe adiny ray sasany io adiny ray io sady afaka ny sakafo nefa mbola nisy zavatra ngeza be vita koa, fahasoavan'Andriamanitra ngeza zany. Dia joroako vavolombelona koa tonga somatsy raha ty aminay raha lahatozy nandeha 800 km, tonga somatsara ty aminay koa i ranam-paviana sy ralahany elona kely rehefa nandeha any amin'ny 400 km any, lavitra daholo 500. Alléluia. Zany joroako vavolombelona daholo satria zany entina mbavaka daholo mba ho tonga zao matsara dia tsara ny tompo. Zay ny joroako vavolombelona anjaranao indray zao. Alléluia. Anjaranao zao ianao tonkalo vakina latoditsika dia aoriana zay mamaky ny témoignage nareo, meno finaritra daholo tahiny tompo, mefinaritra Andriamanitra, aza avela mipetrapetraka fotsiny ireny zava-dehibe nataony tamin'ny fiainao ireny, fa raha ianao mamefinaritra azy ianao dia hitanao indray ny ataony eo raha mifitsy. Alléluia. Meno finaritra daholo ary menanao ny fitenena raha latojo tahiny tompo. Dia tahin Jesosy daholo itsika rehetra dia mahafaly ary havana ny hanolotra nyity tononkalo Pentecosta 2026 ity amintsika tsirairay avy. Dia meno finaritra aritsika rehetra. Fiadanan'i Jesosy amintsika rehetra ho avy ao tsy tarehetrehetra fa hanolotra nareo tononkalo hiarahantsika eto mba hikalokalo. Akaiky moa ny Pentecosta ho an'ny fahavantsika Holocaust, fa ho antsika kosa fahasoavana ho aza mba ho isan'ireo izay tazana. Ry havana malala teneniko anao andao hiaraka amin'ny andramoka izaho. Ankalaza ny Pentecosta amin'ny alahady, ajanony amin'izay aloha ny harona sy angady. Fa andao hiaraka hianoka amin'ny fanahy, esory avokoa ireo mampiahiahy. Aza dia miasa saina be lohatra, atao vonezaka, andao anohatra.
ireo sakana be tsy hahafahana manepotra anao sady mibahana fanokana fotoana ho an'Andriamanitra hitako eto sady ianao fa ho finaritra. Pentecoste ny indray isa-taona fa tsy hoe akory ho hita foana ka amboary teny izao ary ny fotoananao ny lanitra mihitsy nefa misokatra ho anao. Ny fanahy masina tsy mifidy olombelona, za mijoro eto izao no vavolombelona. Jiolam-boto izany hiditra teto amin'ny andramoka izao, fa na dia izany aza tsy mba nataony ankilabao. Ianao nge sisa nandrasany tao amin'ny daholo ny tapaka sy namany hatramin'ny kely ka hatramin'ny olon-dehibe hajaina satria fety be ho any ho ankalazaina. Mamy loatra eo amin'ny fanatrehany ka tsy tiana ho tapahana nefa misy fotoana mitsangana kely fa vizaka ny valahana. Avy eo tonga dia miverina mandohalika aingana satria eo ihany ny olana no lasa maivamaivana. Ny any anatinao rehetra tonga dia mangorohoro, mahatsiaro sambatra sady amin'ny fotorotoro. Ny ranomasina mipatrapatraka amin'ny tany. Ianao ohatry ny hoe misanidinidina zany. Zava-dehibe loatra io fotoana io ka tandremony tsara ny fonao ho madio. Ny devoly mantsy ezaka handoto haneo fa zareo dia rainy boto. Inona moa no mbola lazaiko fa betsaka ny tsy takatry ny saiko ka manentana anareo mpindro fandrio ilay daty fa aza adino. Ny fanahy masina ihany no hery handresena ny herisetra. Mino za fa hanatrika Pentecoste daholo tsika rehetra. Koa mametraka ny veloma mandra-piaona ny vokan'io anaraka antsika mandritry ny taona. Fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra tompoko makasitraka miaino hatramin'ny farany dia voninahitra dia averontsika ho an'Andriamanitra rehetra ihany. Halleluia. Amen. Halleluia. Makasitraka indrindra ny rahalatojo atany am-piangonana antsika dia mitehaka kely ho an'i Jesosy Halleluia. Dia mahafaly ary avana ny anolotra ny fa efa ampy aloha izay. Halleluia. Misaotra betsaka rahalatojo Jesosy amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Andao antsika maky témoignage. Hoy rahalatojo na hoe tontolo androko androany ozy izy dia saroka an'izao sy ny tantana ny diako dia tonga soamantsara ty amin'ny pasteur Rato dia makasitraka anareo rehetra nitondra mavaka dia Jesosy amaly fity sady ampitombosotra anareo rehetra. Dia raina Jesosy niaro sy nanome ny sakafo zaza ho anay menakavy kely. Halleluia. Amen. Hoy izy raha navabety misaotra n'Andriamanitra tamin'ny tontolo andro androany nafinaritra feno fiarovana ny menakavy ary natratra zao sabatamasina fitsarana izao. Dia raiko Jesosy malala. Halleluia. Amen. Halleluia. Tsara Jesosy. Misaotra ranam-baverina, misaotra ny rahalatojo ihany koa. Ho izy ranam-baverika. Halleluia. Dia raiko Jesosy ny tontolo androko androany dia tena nalaminy avokoa. Asa mandrarare sady narovany tamin'ny ratsy rehetra izahay menakavy izay manakavy kely. Amen. Halleluia. Amen. Makasitraka ranam-baverika. Hoy ranam-bavy Merisope an'izany misaotra an' Jesosy fanafinaritra tontolo androko androany izy feno fiarovana ary mbola natratra zao sabatamasina izao. Amen. Misaotra ranam-bavy Meriso. Jesosy mpandresy. Hoy izy ranam-bavy miazy hoe mankasitraka ny zoky andonina Suizelle ka izy. Halleluia. Misaotra anareo. Sandolako hoe tonga soa lantonina botina avany Madagasikara tonga soa Verselina tahin Jesosy hoy izy ranam-bavy Rozimina hoe voninahitro n'Andriamanitra misaotra an' Jesosy fa totosa ny raharaha rehetra tokony atao. Halleluia. Tsara Jesosy. Ao anareo izy ranam-bavy andonina Suizelle. Halleluia. Dia Jesosy fa tena nombany Jesosy ny tontolo andronay. Nombany Jesosy tontolo andro nay menakavy kely androany sady narovany ary nomeny izay rehetra ny ilainy. Halleluia. Ny voninahitra dia averina ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Halleluia. Amen. Ranam-bavy Bersava, misaotra anao. Ao anao izy ranam-bavy Marina Tiana. Aikay nandika ny témoignage tamin'ny teny frantsay izy. Misaotra anao. Ao anao izy Angilina Rodriguez. Halleluia. Dia nainy Jesosy satria dia nainy Jesosy malala ny tantana sy ny vimpina ary niaro ny menakavy kely nandritra ny nenemana iny
ary misaotra azy lehibe fa mbola velon'aina natra zao sabata masina fitsarina izao. Alleloia, amen. Misaotra betsaka raha-bavaingoirina. Ozy zokamy aleloia, voninahitro n'Andriamanitra ihany fa vita enemana tonga soamatsara amin'izao sabata izao, feno fiarovan'ny tompo narovany hatramin'ny ankohonana izay natao rehetra ahitana avy omeny tompo tolo-tsaina. Alleloia. Mahafinaritra avy izy olombelona zokama rehefa misy an'ity resaka ampiasany ity. Azonge meny tompo tolo-tsaina amin'ny zavatra rehetra izay atao nanao sakafo maraina ny patron za androany, tena sady fohy ny fotoana, mo betsaka ny zavatra atao isan-karazany, misy karazany 5, netsy ambony fatana samy misotro be angaronazy, tandremana tsy fanova, afantatry patron tsiro ndravo mifangaro, netsy ambony latabatra karazana dibera sy legioma hohaniny miaraka amin'ireo, tandremana tsy hisy filay tsy tokony ho hisy eny ambony latabatra, ohatra tena tsy tiandry zareo, ohatra tena tsy tiandry zareo mihitsy rehefa manao atody tsy tokony ho hisy concombre. Sanatria adino zay dia tsisy hohaniny ireo zavatra rehetra reo. Tena misaotra an' Jesosy fa ny lamina tsy nisy adino, voninahitro n'Andriamanitra rery ihany. Amen. Tolorana ny tompo saina mihitsy ianao amin'io asanao io zokia fa dia mahereza. Ozy zany zokilovy alleloia, dia raiko Jesosy vita nenemana ary mbola teo foana izy niaro sy ny tantana, tsy azo ny loza. Nataony natratra zao sabata masina izao indray, tratra ny sabata ihany koa. Alleloia, amen. Mahakasitraka ranam-bavy ozy mampino zay tato nitehaka dao zany tato an-trano tamin'ny tonkan'ny rahalatojo teo satria ao daholo zareo mihaino fandarana amin'ny salon ao. Alleloia. Ozy izy ranam-bavy nome Fabiola mambeony ny tonkany rahalatojo. Alleloia. Jesosy malifity e. Ozy marina tiana hoe ranam-bavy marina tiana isaoran'Andriamanitra fa nahavita ny zavatra tokony ataoko tamin'ny maraina ny andro. Isaorana koa izy nanome tombonandro sy fahasalamana. Alleloia, amen. Alleloia. Makasitraka ranam-bavy marina tiana. Ozy ranam-bavy aza sy kapatitsy. Makasitraka zandry tojo isy. Alleloia. Makasitraka ny zandry tojo koa mampionina. Makasitraka ihany koa Lovely. Makasitraka Hubert Sava, Erika Raka, Elina Rodriguez. Soa meva ny tenina hoe teraina Jesosy malala tompo sabata fa vita soamatsara ny tontolo andro, vita soamatsara ny enemana hiditra sabata masina, nahazo fahasalamana trano tsy nahay vaovao ratsy, mbola mifankahita izay mianakavy eto tokantrano, mbola velon'aina soamatsara isika mianakavy tonga eto. Teraina Jesosy malala bon sabata olo. Alleluia, amen. Alleluia. Alleluia. Fakasitrahana daholy. Hoy izy ranam-bavitsika ihanja hoe misaotra Jehovah-Andriamanitra nozatanao tontolo andro, narovanao, nombanao tamin'ny rehetra natao. Amen. Alleluia. Misaotra ranam-bavy aza. Io fa tonga soto zokitody tratra sabata masina. Alleluia. Hono izy ranam-bavy lina. Io izy nanontany teo hoe aiza nga tsisy fitsona vavolombelona. Isy lazaina izy manao an'io. Ao izy ranam-bavy lina. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tena nisosotry ny fahitapity tamin'ny cliente teny an-tsena androany, androany maraina. Misaotra azy koa fa misy olona iasako zay dia tsy nisalasala mihitsy izy nampafantatra ny voisin hoe mba hiasa ao aminy fa tena mahafapo azy ny asako. Dia izy mihitsy niresaka tamin'ireo olona ireo. Raiko Jesosy tamin'ny nisotry ny fahitapity nomeny. Alleluia. Teraina ny ranomasina voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Alleluia. Mahafinaritra be zany tsara ny tompo mirary soa. Misaotra zokilenina. Ao izy ranam-bavy mihaja Jesosy mandresy. Raiko Jesosy niaro sy ny tantana ny menakavy kely vita soamatsara ny asa rehetra ary mbola nomenao ny sakafo sahaza. Makasitraka Jesosy fa mbola afaka miatrika sabata. Teraina Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia. Makasitraka indrindra anao ranam-bavy mihaja. Izy ranam-bavy Merso-Pianjanaka nakasitraka ny rahalatojo tonga soa hoe manampy souffrance. Alleluia. Ozy izy ranam-bavy kataka hoe misaotra an'Andriamanitra fa narovany ny tontolo andro ny menakavy kely. Raha tsy dia salama foana za tamin'ny herinandro iny dia tratra ny tension ambony be foana. Dia androany dia sitrana tanteraka tena tsy famimpanina intsony hiatrika sabata. Nositran'Andriamanitra tamin'ny sabata ity. Voninahitra ne
ho anao rery any ry Andriamanitra rainay malala. Misy fizorana vavolombelona fanampiny kely. Ny zanakay faralalina dia voyage tamin'ity semaine ity ny ainga latsinainy androany vao miverina. Tatitra tsara be mihitsy. Endry be mihitsy anisan'ireo zaza tena elo tany amin'ny voyage tsy nanahirana, tsy naharary, tsy naharik-koditra. Nisy fotoana latsinainy talatalabio mbola angatsika ny andro sady avy indrindra nefa zareo manao activité resaka ny aminany amin'ny rano, mitondra voile, mitondra manao vélo, milalao any anaty rano. Fa tena hoe tafody soamantsara tsy nanombilana, tsisy narary, tsisy naharikoditra. Zany koa mbola ijoroko vavolombelona amin'izay tena tahiny tompo ny zanakay. Alleluia. Tsara Jesosy. Olona mitinina botona avao makasitraka Andralatojo izy. Rahavavy Miria tonga soa ihany koa makasitraka Andralatojo vadiny izy fa mahampy eo ny tongalo. Alleluia. Dia Miria moa Allemagne. Normal Lassène Madagascar tonga soa. Aujourd'hui, Relaté Berthelot. La semaine est finie, la journée aussi. Ma journée était agréable au travail et surtout une semaine de travail courte. Alléluia. J'ai aussi la chance d'avoir de super bons collègues de travail. L'entente est vraiment sympathique. Merci Jésus pour tout ça. Merci pour le sabbat. Alléluia. Amen. Merci Thierry. Alléluia. Jesús Pandés. Alléluia. Suameva. Alléluia. Izy zokolovly sambatra be nareo ary zanandrerana azy fa tena fa ka ianao nge mbola afaka tonga zokolovly miaingy ianao raha pitso alina tonga ianao amin'ny lahady maraina. Alléluia. Manao pentecoste tsika tahiny Jesosy azay apôstôly Alain tonga soa dia misaotra indrindra nareo tahiny tompo daholo. Mahafinaritra be ny témoignage, mahafinaritra be ny fijona vavolombelona. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra amin'izay rehetra nataonareo dia mirary soa mahereza hatrany hatrany. Za moa nitondra tenin'Andriamanitra eto androany raisoary ny baibolitsika. Taorina zay zavatra izay zany nitory-tenitsika tsy dia tena ho lava. Atsangano ny tanina raha tianareo asiana hira ray farany nasarahantsika kely ny toriteny sy ny témoignage nareo dia amin'izay nareo afaka miomana tsara. Ndao tsisika hira ray hifalifalitsika anankiray dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany isika. Zay aloha tsika hira nataontsika ty hira ty fa mahatsiara ny sokosomeva foana tsika amin'ny tiry ty fa izy mantsy mitondra ny tiry ty teto amintsika. Atsirovaka anazy sy raha tiry mihitsy ty hira ty natao tary mariazin'ny zareo izy ty. Alleluia. Dahoary menofinaritra daholo tratra sabatsika ay sy ny baibolina hoe ientoritensika oriny izy ty. Alleluia. Vai leti kinga be maswando sumana lo kiuman sabate rafu anga bine fanati fai baba ke fafite ndei sikare tata sambi malanga fami sabata la tawo liva anga fatimula ninawa anga shamsa mababu mitira msagade Tara msagade Beba msagade Tara msagade Beba msagade Mafi, kapesa tentani, marari, anga sara
Nini apisonao Istara sotrano ny fiainanao Andavorary ny kasaina Fikarehetra samby malala Fa ny sabatana Natao amin'ny vavamba Angafakingola ny lawa Angasangzanga baovao Bitirang sabati Tarang sabati Tarang sabati Tarang sabati Tarang sabati Alléluia. Tsara ny sabata. Halleluia. Man'Andriamanitra ny voninahitra. Da iny tompo daholo antsika rehetrarehetra. Raha ny baibolinao hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Amin'alahady tsika dia hanao hiakalaza Pentecoste. Fety ngeza be takany Pasika ihany koa ny Pentecoste. Ary tsara sabata eo izy tery. Alléluia. Avec accent aigu mihitsy azy. Alléluia. Tsara ny tombo tsara ny sabata. Ny Pentecoste riavana dia ngeza be ohatran'ny Pasika izay tandremantsika ihany koa. Tandrina Pasika tsika dia mankalaza Pentecoste. Alléluia. Zava-dehibe ny Pentecoste. Ary ho anao izay mety mbola tsy nitandrina an'izany isika eto amin'ny fandaharan-dramoka izao dia ankalaza Pentecoste ao anaty Zoom. Alléluia. Ao anaty Zoom tsika ny ankalaza Pentecoste, tsy hanao live isika satria ho azaveko anareo rehefa avy eo ny tsy hanaovantsika live ao anaty toriteny fa ao anaty Zoom. Raha misy aminareo zany maniry mba te ankalaza Pentecoste miaraka aminay dia rapitso anao afaka rapitso ariva anao na rapitso anaty rapitso maraina rapitso torony andro zany dia afaka mandefa MP amiko dia teneny hoe zahako mba hanatrika Pentecoste dia meko le haina Zoom ianao amin'ny alahady amin'ny 7h lancena ny Zoom manomboka amin'ny 10 ny Pentecoste hatrany amin'ny 2h après-midi any dia avy eo hiara hifaly tsika ravoravo amin'ny fanahy masina. Alléluia. Fina moa Pentecoste. Amaky ten'Andriamanitra vezentsika inona zava-nitranga tamin'ny Pentecoste. Asan'ny apôstôly toko 2 haitsika tsy anjery nge ty tantara ty. Asan'ny apôstôly toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 4. Asan'ny apôstôly toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 4. Ny soramary dia nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentecoste sy ny toro-teny nataon'i Petera tamin'izany. Alléluia.
averiko ny soramandry ny latsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro pentekosta sy ny toroteny nataon'ny petera tamin'izany. Halleloia, amen. Andiny voalohany, ary noho ny andro pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy any an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofoka naneny tela hatramin'ny angonany, ary nisy lehilahy maro mitarehina afo nisy eo taminy izay nizarazara, ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany, ary samy feno fanamasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenany fanahy masina azy. Halleloia, amen. Io zavatra ny andrantsika amin'ny alahady, samy miandrandrana io amin'ny alahady, hoe hiangona koa tsika amin'ny toerana anankiray ao anatin'ny zoma zany, dia tena isy feo tonga tampoka avy any an-danitra, dia sy rivotra mahery fofofofona amin'ny toerana izay misy atsika amin'ny trano iangonana atsika. Halleloia, dia handray afo mamay ao an-tampon-dohantsika, hirehatra hatrany anatin'ny fotsika, ameno ny vatantsika, dia vaoka ety ivelany. Halleloia, handray batisan'ny fanahy masina atorany antsika rehetrarehetra amin'ny pentekosta. Teo zany mpianatra dia zao olona ray nandray lehilahy iray, tsisy hoe lehilahy iray nitambaran'ny olona anankiroa fa isan'olona. Dia zao zavatra nitranga, nisy lehilahy maro nitarehina afo nisy eo taminy izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Zany hoe za zany isy anankiray, amen. Iaingonina Rodriguez isy anankiray, amen. Itody Merina isy anankiray, amen. Isy lehilahy nitarehina afo hoy tenin'Andriamanitra. Halleloia. Anketsika maky inona ary no niraisin'ny reto mpianatra reto, inona ny dikan'iny afo iny? Korinthianina voalohany toko 12 azafady. Korinthianina voalohany toko 12 anovaka itsika. Halleluia. Korinthianina voalohany toko 12 ny 4 hatramin'ny 12 ovaka itsika daholo. Korinthianina voalohany toko 12 andiny 4 hatramin'ny 12. Ny soramandry dia ny amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa. Amen. Halleluia. Andiny 4. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Maninona moa ny mpianatra no niangona tamin'ny toerana iray satria te handray zavatra anankiray. Halleluia. Hiangona ao anaty zoma isika, hiantso an'io fanahy io hidina amintsika, fanahy iray zay ho raisiko ho raisinao, zay ho raisin'ny Marina Tiana ho raisin'ny Ranabaviberta, zay ho raisin'ny Ranabaviberta ho raisin'ny Ranabaviangonirina Rodriguez. Halleluia. Handray zavatra anankiray zany tsika, samy handray amin'io zavatra ray mitovy. Fa ao anatin'io zavatra ray mitovy io amin'izay zarazaraina samy hafa. Ao anatin'io ray io amin'izay zany fanahy anankiray miasa, fa io fanahy io misy mizarazara be dia be. Halleluia. Inona ny anaran'izay zavatra izay? Amin'ny anaran'i Jesosy, 7. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa, fa ny anankiray nomena ny fanahy teny fahendrena. Halleluia. Ny anankiray teny fahalalana arak'izany fanahy zany ihany. Zany hoe anatin'io fanahy io zany hitanareo ohatran'ireny hoe misy an'ilay misy an'ilay virus hoe sanatria tsy ampitoviko amin'ny virus ny fanahy masina, fa eto nazavana misy an'ilay virus ireny zany hoe antavirus zany dia misy hoe sosy. Ao anatin'ilay mahavirus anazy zany mbola misy karazany maro ihany koa. Azonareo? Fitsika zao taloha nanao comptabilité. Anatin'ny comptabilité misy ny comptabilité générale, misy ny comptabilité financière, misy ny comptabilité analytique. Azonareo ilay izy? Ohatr'izay ilay izy. Ohatra hoe BDP, raha afaka miteny ohatra ihany koa ianao raha mahita ohatra hafa. Ohatra hoe misy zao ny épice amin'ny sakafo, misy ny curry, misy ny poivre, misy ny rehetrarehetra. Ino moa ilay anankiray ilay mavomavo iny? Curcuma.
misy reny ohatr'izay zany le zavatra eto zany hoe le fanahy ray andry alleloia fa ao anatin'izay fanahy ray zay misy zavatra be dehibe am'izay fanomezam-pahasoavana ny anaran'izay ny mpianatra zany tao anatin'ny trano anankiray io samy nandray lela mitarehina afo daholo fa samy hafa zany hoe avy amina fanahy anankiray ihany reo afo anankiray no nizarazarainy samy nanany azy ohatrany hoe fatapera anankiray misy vainafo be dehibe fa samy nandray tamin'iny vainafo iny daholo fa isaky ny vainafo ray am'izay fanomezam-pahasoavana anankiray alleloia any Andriamanitra tsy niangatra ny ray nomeny anankiray ny anankiray hafa nomeny anankiray alleloia fa samy nandray daholo miomana zany ianao amin'ny pentecoste fa andray fanomezam-pahasoavana andray ianao andray ny anjaranao andray ianao alleloia hozy tena androany ny anankiray nomeny ny fanahy teny fahendrena ary ny anankiray teny fahalalana arak'izany fanahy zany ihany ny teny fahalalana sy ny teny fahendrena samy toritena zany fa ndray fahalalana ny ray fahendrena alleloia amen ary ny anankiray finoana am'izany fanahy zany ihany ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoety mahasitrana am'zany fanahy ray zany ihany alleloia ny tao anatin'izany zany misy fanahy masina andraisanao finoana fotsiny ny anankiray nefa fanomezam-pahasoavana ety manasitrana mangatao mihitsy ianao amin'ny pentecoste io rehefa midina ny fanahy masina dia angatao mihitsy tompo fanahy masinao ilay fanampanasitrana midina taonao raha midina aminao zany le lela mitarehina afo fanomezam-pahasoavana fanasitranana miala aveo ianao andeha entinao aizy entinao anasitrana mba sasa aoriana amin'ny pentecoste mba sasa aoriana amin'ny pentecoste zao toetra ny fanahy aoriana amin'ny pentecoste ndana mba mamangy an'ireny avanao marary efa hatramin'ny elabe reny rehefa aoriana amin'ny pentecoste fa sao mba le fanasitranana re io raisinao io fa raha metrahanao tanana amin'iny na de efa cancer phase tena terminal reo de ho hitanao mba sasa alleloia aoriana amin'ny pentecoste tsika rehetra ny mpianatra taoriana amin'ny pentecoste tsy mifankahita tsony le fanahy masina ve zany aiky tsy mampifankahita koa le mpanahy masina mampitsaratsara bazana tsia fa ny mpianatra de samyny rahana hiparitaka am'izay ampiasan'izay nananany ampiasa izay nyraisiny alleloia mba sasao aoriana amin'ny pentecoste petera taloha amin'ny pentecoste olona kanosa kerisay tsy manam-pinoana matahotra tao aoriana amin'ny pentecoste eritreretinareo fotsiny aho petera tao aoriana amin'ny pentecoste mandalo fotsiny izy ny aloka ny defa manasitra aloka zay tratra mandalo zany petera tarafa masoandro de zay lalovan'ny aloka petera tonga de sitrany aloka zay mikitika ny akanjon'ny petera sy jaune tonga de sitrana alleloia nefa talohan'ny pentecoste zany akanjo petera zany efa nariny egasy tadidinareo fa nanary lamba ke petera da tsisy nilany an'iny tsony fa après pentecoste iny lamba iny zay mikasika an'iny tonga de sitrana alleloia amen ry havana malala aoriana pentecoste zany ianao mba sasa andray fanomezam-pahasoavana ianao ny anankiray ozy izy finoana am'izany fanazany ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana am'izany fanahy ray zany précise mihitsy avy amin'ny fanahy foana aza variana tsy mandray fanahy hafitsika ary tsy mandray fanahy mamitaka tsika tsy mahita lalina ty amintsika zany fanahy mamitaka zany ny misy fanahy mamitaka de tsy tamana eto zany alleloia fa eto fanahy voazatoetra de fanahan'Andriamanitra amen anifa foana ny anankiray ny manao fahagagana ary ny anankiray ny maminany ary ny anankiray mamantatra amin'ny fanahy samy hafa ary ny anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra alleloia fiteny samy hafa tsy fantatra ary ny anankiray mandika fiteny tsy fantatra ireo rehetra ireo de asa fanahy iray ihany zarazareny ho azy rehefa rehetra
araka ny sitrapony. Alleluia. Eo zany misy olona zany aorinan'ny Pentecoste tamin'ireo mpianatra eo tonga de mpanao fahagagana tena ikoizana. Tonga de tena taorinan'ny Pentecoste daholo zany Alleluia. Tena zaraina ny fanomezam-pahasoavana ry havana manara. Ny sasany lasa mpanao fahagagana, sasany maminany. Alleluia. Ary io tsy azo atao ny misoratena. Tsy azo atao ny misoratena. Ka zay nomeny fanahy masina anao ihany no ataonao. Misy olona nosorana ho boulanger de misoratena ohatra ho mécanicien ohatra ny azy fa andraso mitsy le omeny fanahinao. Io ampahafantarina anao io Ny sasany izy manao fahagagana, ny sasany maminany, ny sasany mahafantatra fanahy samihafa, tonga de manana fanahy, tonga zany de midiserne olona ianao, tonga de mahafantatra ianao. Alleluia. Mamoaka devoly tonga de tsy mandainga zany intsony le devoly fa tonga de fantatra ao ny fanahy ao anatiny. Alleluia. Fanomezam-pahasoavana zany misy olona manana fanomezam-pahasoavana rehefa mandeha rehefa manao délivrance, voninahitry n'Andriamanitra, mampionona zao manana zay anankiray zay. Anisany ananany zay zavatra anankiray zay manao délivrance zay mivady na tsika rehetrretra de matetika de avy eo mampionona le hoe anona io fanahiny anona ny roantsika zao, satria rehefa mifanehatra am'le démoniaque de tonga de fantatrao lay mahafantatra fanahy samihafa. Alleluia. Misy indray fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra. Misy olona tena manana tena fanomezam-pahasoavana anaty mihitsy miteny amin'ny fiteny fantatra. Zay mahafantatra fiara-mivavaka tamin'izay vao manomboka mivavaka vao manomboka tafiditra izy fa tena lasa am'izay zao parler en langue tena amin'ny teny tsy fantatra tena sady mahafinaritra mihitsy ny teny tsy fantatra ataony io ma tsy samihafa daholo ny anona misy loatra mampatahotra be nazy tena mahafinaritra be mihitsy. Fanomezam-pahasoavana koa zany tompo ary tsy azo isorata-tena zany. Alleluia. De misy indray io ma tsy misy olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de misy olona indray manana fanomezam-pahasoavana mandika an'ilay teny tsy fantatra. Mahafinaritra be mihitsy rehefa misy olona anankiroa tafahoana eo. Mahafinaritra be mihitsy rehefa misy olona anankiroa anaty fitombavaka, ny ray miteny amin'ny teny tsy fantatra, ny ray mpandika fa tena teny ray de adika an'ilay ray amin'ny teny fantatra. Mahafinaritra be mihitsy zany mirehatra mihitsy ny fitombavaka am'izany. Rehefa tafavory eo ny apôstôly de misy miteny amin'ny teny tsy fantatra, misy mandika amin'ny teny tsy fantatra. Ny fehany zany de zao. Alleluia. Amin'ny Pentecoste io zany samy azo ny anjarany. Tsy misy tsy azo. Rapiditsika anaty commencement de izy vavaka manokana. Alleluia. Io vavaka io matetika izy io efa fataonay mivady rehefa alohan'ny Pentecoste de ny mitondram-bavaka ny olona zay anatrika fitombavaka mba handray mba ho vita batisan'ny fanahy masina. Fa rapiditra izy io ataontsika tombavaka manokana mihitsy anaty commencement raka izy. Alleluia. Rapiditra isika zay hitondram-bavaka ianareo hivavaka, isika rehetrarehetra moa zany samy angataka isika rampitso fahamoram-pon'Andriamanitra mba hanirahany ny fanahy masina hanao batisantsika. De ho mamy ny fanahy masina, ho difotry ny fanahy masina ne isika rehetrarehetra amin'io alahady. Alleluia. Zao ry havana malala. Ireo rehetra reo andiny varaika ambin'ny folo de asan'ny fanahy iray ihany zarazaraina ho azy rehetra araka ny sitrapony. Voalohany, tsy anjarantsika ny angataka. Tsy tsy angataka tompo mba mehositra ny fanasitranana tompo mba mehositra ny fiteny fantatra. Ozy izy ny tena ratra araka ny sitrapony. Jehovah zany mahafantatra hoe nomeko ny haingony rina zao ny fanomezam-pahasoavana nomeko azy. Ny fanomezam-pahasoavana tonga amintsika tsy misy nangatahany tonga ho azy. Alleluia. Tonga ho azy. Ny aina mahitsy tsy afaka angataka mba meho anahy le anina. Fa izy ny tompo efa fantatry ny tokony anao ny aina mahitsy soa. Alleluia. Amen. De ny mena samy hafa. Ty ny zavatra anankiray ngeza be. Ny averisika kely mba averisika kely ny andininy fafito.
Kolitianina voalohany toko 17 mampakitsika hatrany kely tsindriana kely. Hoy tena vatra ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy haso. Le efatra kely misy ohatra kely hoe fisehoan'ny zany hoe adika zany teny hoe ary izy rehetra samy nomena ny fisehoan'ny fanahy haso. Fanahy n'inona hono hoe fanahy hahaso. Ny fanahy masina izay raisinao zany dia niraisina mba hahaso. Ny tanjo io zany hahaso fa tsy sanatria entina ireharehana. Raha mandray fanahy masina zany ianao amin'io dia raisinao io mba hahaso. Alleloia. Tsy maninona tsisy mahafantatra. Zany mahatonga antsika tsy hanao laivy. Alleloia. Za raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tsy ho an'ny olona fa mba hahasoa. Hahasoa manodidina. Io tsy natao ireharehana. Zao ngerana be dia be ngerana amin'izao fotoana izao ohatra hoe olona reharela eo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Za zao voninahitra an'Andriamanitra. Misy fotoana rehefa tena mivavaka, tena tafiditra anaty fiainam-bavaka dia mivadika an'ilay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Saingy izao tsisy mahafantatra an'izany. Satria za tsy manao laivy an'izany. Satria za tsy manao laivy an'izany. Misy fotoana rehefa tao anaty fotoam-bavaka ato nitarika commencement tsika mivavaka. Misy fotoana tafateny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tapahako micro. Tsy reharehany ireny fa natao hahasoa. Ny zavatra rehetra raisitsika eo zany, ny fanomezam-pahasoavana raisitsika rehetra eo zany tsy natao ireharehana na isehosehoana fa natao hahasoa. Misy rahalahy zay zany voa nanomboka nivavaka kelikely zay dia misy rahalahy zay mpiara-manao ohatran'ny hoe business tampoka zany. Dia nisy business ngeza be nataonay rahalahy zay. Dia nisy ino moa zany nisy business nataonay. Izy mpivarotra trano, za mpivarotra tomobile. Dia mba ny eo izay mirandry ihany dia nisy trano, nisy villa zay, villa finira zay anazy. Dia nomena anahy ilay villa. Dia nomeko azy dia nisy 4x4 voatonga zay nomeko azy. Dia lasa mifandray ohatra izany koa zay misy zavatra ifampilana zany, ifampiankina. Dia mahafinaritra be ny fiarahana. Fa izy io efa mpivavaka efa ela be. Dia manoro anay hevitra foana izy nanoro hevitra anay hoe rahalahy kely zao rahalahiko ny tokantraminareo hatria feno tenin'Andriamanitra. Io tonga an-tranonay feno an'ilay tenin'Andriamanitra iny mba toro-hevitra ny rahalahy io dia tenitare fa mahasoa. Zao rahalahy ny tokantraminareo feno tenin'Andriamanitra, ravarava ao tenin'Andriamanitra ho hitanao fa dia nisy toro-hevitra ohatr'izany fanaraka. Fa izy dia mananatra anay ohatr'izany zay zany voanao dia izy mananatra ohatr'izay foana. Manoro hevitra moa zany, mananatra, manome conseil ohatry. Indray andro amin'izay tratranina olana kely izy ity rahalahy antsika ity. Dia izay moa zany zay tsy malala hoe tsy nandray teny ara-mandraky tiany androany, tsy mandray ny tena hoe lehibe ara-panasy ny sisa zany fa dia mandeha araka ny tena le nahazazantsika hatramin'izay. Ny antso isy rahalahy kely eo mba tratrandrolana kely ny rahalahinao. Mba zary seho izy voantso aty amin'ny gendarmerie fa mba tongava rapitso fa tongava ndao mba hiarivavaka tsika seho izy. Ndao mba hiarana kely, ndao mba hifampivavaka e. Eny ary ho atao ary hifampivavaka ity. Nisy olana kely zay izy tamin'ny asa satria mpikirakira amina miliara moa ty rahalahy ty dia indray misy zavatra kely eo ny anina. Dia izy zay za zany tonga eo hivavaka ho azy. Ka zay tsy malalaka zay na tsy olona hivavaka dia hivavaka zany zay. Dia za nampiarana zao hitanao rahalahy, aza matahotra ianao fa tsy arian'Andriamanitra zany. Tsy fantatro izay ho alehanao ao, tsy fantatro izay adversenao, tsy fantatro ny antony. Fa zao fotsiny rahalahy, tsy ho arian'Andriamanitra, tsy fotoana fanarian'Andriamanitra aminao. Mba nanomboka nampahery kely tokoa zany, mampahery jotronao ara-panahy. Izy zay mantsy anazy. Raha mety arianao dia izao ndao hivavaka tsika, hitonam-bavaka anao aza. Eny ary sisa. Andeha hivavaka amin'izay Jesosy io. Vao andeha sofra ohatrany dia hivavaka tonga dia izy abasa taitra be tonga dia tsy nahavavaka
toizo vavaky toizo ay jesosy hitanao ty rahalahy ambavash arabarabaraha tonga de miteny fitatsatra be mihitsy ny rahalahy tsy fantoka mihitsy atamin'izay enina ro tsy azoko atsena mihitsy enina zany ohatra lasa tsery zay rehefa namasina raha vo zany tsy fahendrena ndray zay raha vo zay ninona sisy ny tena Andriamanitra izy rehetra samy nomena ny fampisehoana ny fanahy atao iny aso fiteny amin'ny tsy fantatra ianao idino varavaranao tenenao amin'ny teny tsy fantatra eto amintsika tsy misy an'izany mihitsy hiteny amin'ny teny tsy fantatra de anao live de eo am'izay zany zay mantsarao abasarabarababa izy raha teo tsy sangisangino ohatry zany ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra tsy anjaranao no miteny tsy tsenjery zany io misy olona zay lampile mihitsy misy natarenina mpanompon'Andriamanitra zay io izy misy mpanasa lamba zay zany raha mpanasa lamba de mahita nataon'le pasteur miteny amin'ny teny tsy fantatra izy nantanianao zany izy inona nataonareo tany am-piangonana inona tany ay tena niteny tamin'ny teny tsy fantatra averiko aikina izy de ahoana izy abasalababasalabarabarabara de naveriveriny teo le izy tsy zany ny teny tsy fantatra miova foana ohatra zay zany teniko zay zao efa niovy impiry zany teniko de zay tiany fanampitenenanao tsy mitombona zany le hoe iny foana ny tenenanao ndrindray misy tsika misy hoe mihira de anatila de miteny amin'ny teny tsy fantatra de ahoana zany ianao rehefa eny ambony scène zany ianao de averinao iny de dia zany tsy hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra tsony efa fantatrao ndray zavatra teneninao azonao re le zavatra tiako atongavana ny fanan'Andriamanitra de endry itsika nomena fampisehoana ny fanahy ahaso alleluia ianao zany mivoaka amin'ny pentecoste io tsy hoe anao story time be tampokaray hoe tena zany zany tena raha nasitrana tsisy oatra tsia ndana eto ahaso ndana to de marary vanginy tsy problème ny olona ngenao raha eto de hiampy zany le aloha raha mbola lambosa za zao tena atao mba misy kely de kely efa azoko antoka hoe atao amiko zay ositra zay kely de kely kely de kely mihitsy raha mihoatra amin'ny nen'ny apôstôly fa fantatro mizatra mahasura be anazy hoe zay ositra ray zay kosa farafa kely ny atao amiko ananako zay ositra zay fa zao za tsy teny an'izany alleluia ary tsy ataoko rehare zany satria ny fanahy zay horesiko nomena anahy ampisehoana ny fanahy ahaso alleluia ananako fotsiny le ositra de ho ampiasaiko zany ahaso tsy olan'ny olo zany nataoko gazety na tsy probleman'ny olo zany no ataoko eo amin'ny anaovako live na anaovako publication za zany tena manana ositra zao tsy ilainy zany nomenanao io mba ahaso ny manodidina sy ahasoanao alleluia fa tsy natao ireharehanao mazava amitsika zay fa handray daholo isika ianao zany mila manana zany etety zany androany zao tokony hanofy an'izany mihitsy hanofy pentecoste sady hanofy handray an'izany manana etaeta alleluia manana etaeta fa zay mangetaeta no azo alleluia tena androany zany manomboka androany zao de efa mietreritra eo anao de mietreritra mamina fiana fanamasina inona no menao anao de mety zany ianao mitoeran'le fanamasina ho avy anao sa tsy ho avy raha misy olona eto zany manomboka androany izy de vozy izy dre inona re zao metanetana za fe zao ahazo am'izany ahazo ianao inona zao le ho azoko fanamasina ny alalan'izay alleluia amena ataovy ao am-ponao zany rehefa voarainao zay tsy natao ireharehana fa natao atao inona izy teo natao aso Romanina toko 9 alleluia zao amaraparina ny torotentsika sorato eo ny hira hitanareo fa mety am'izany inona ny hira tianareo ataotsika aorianany toroteny resaka fanamasina na zavatra zay resako teo tenenina fa tsy hoe ofrera alleluia de zay olona anankitelo manohitra hira voalohany eo sorato eo le izy de rehefa tapitra ny olona misy olona telo manohitra hira de tsy manohitra hira tsonareo fa nataonareo ndray tsina de mifidy sisa manao voty zay be réaction indrindra amireo hira ireo no ataotsika zay fa mafitoa tenin'Andriamanitra isika amana-piranana antsika azy Romanina toko 9 rehefa kitsika Romanina toko 9 andiny faraiky ambiny folo inona koa ny pentecoste inona koa ny tena zava-dehibe amin'ny pentecoste ary avana malama ankoatra ny fandraisana ositra alleluia ity ndray zany hoe diso ahitsokely ny zoky marina ty anahy
tsy nandeha nigadra akory le olona, tsy nandeha nigadra le olona, fa nisy olana nandalo enquête tany amin'ny postena gendarmerie fa tsy nigadra izy akory, tsy nigadra izy. Ina le iranany marinetana fanahy masinao avy fanahy masinao midinare, io iran'ny marinetana io zay le fa aniran'ny chaîne angamba izay fanahy masinao avy fanahy masinao midinare, any farandrimamonjy mitovy ihany reo iran'ny marinetana sy Tsiramboramelo reo raha tsy diso sa diso ohatry mitovy ihany de zao zany fa foany commentaire an'ray aminareo mirahavavy reo raha mety fa foany ny zoky marinetana satria mitovy satria ny Tsiramboramelo marina le titre de fa fana zany le any marinetana mba tsy hampisy réaction any efa voaray io satria mitovy ihany ny iranao sy Nambina de azafady fa fana ny commentaire marinetana de neny Nambina zany asitsika réaction. Alléluia alléluia mahimira hoe za zay marinetana fa fana fotsiny ny commentaire anao iny efa mifafana misaotra an'Andriamanitra, misaotra azy mizavatsy misaotra an'Andriamanitra ihany koa de io zany any asitsika réaction de asivy raha atao safidy alléluia. Romanina toko fahavalo inona koa ny zavatra mitranga rehefa Pentecoste, ary ty tena tokony haresy lahatra anao tonga anao Pentecoste araka aminay. Romanina toko fahavalo andininy faraika ambin'ny folo aminaran'i Jesosy manao hoe ary raha ny fanahy zay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo de zay nanangana an Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Halleluia. Zao amen. Fanahy masin'Andriamanitra no nanangana an Jesosy tamin'ny maty. Halleluia. Nefa voalaza tena marina fanahy ray ihany io. Halleluia. Miray fanahy amin'ny Jesosy ikatsika ravany. Ny ira faharoa de iran'ny agape fity fanahy masina milanao Halleluia. Io an'ny ranabavy Fabiola io de asisika réaction zany neny Nambina efa tapakatra enina, neny Fabiola ho asiko anankiray le an'ny Fabiola io ohatrany tiako an'ny Fabiola io zany isy réaction iny faray. Halleluia. Hoy tena Andriamanitra verikany ary raha ny fanahy iny izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo. Iza nanangana an Jesosy tamin'ny maty? Andriamanitra. Inona ny fanahin'Andriamanitra? Ny fanahy masina. Fanahy ray zany io manangana an Jesosy io, koa ahoana tsy io fanahy io koa ny anangana antsika ho fananganana ho anao koa anety Pentecoste ity. Hoy tena Andriamanitra raha fanahy izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo de izay nanangana an Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Zany hoe zao zany ny Pentecoste ihany koa de fitondrana zay maty rehetra eo amin'ny fiainantsika. Inona maty any aminao? Inona maty eo amin'ny fiainanao? Hitsangana koa zany amin'ny Pentecoste satria rehefa nanangana an Jesosy iny koa ny hamangy atsika de anangana antsika rehetrarehetra ihany koa, anangana ny ara-panahintsika, anangana ny ara-nofontsika, anangana zay rava rehetra teo amin'ny fiainantsika satria Jesosy ara-tanapasa natsangana io fanahy io. Ianao koa atsangana Andriamanitra, ho atsangana koa ianao Pentecoste ankoatra ny fanomezam-pahasoavana iny kado. Halleluia. Fa ny zava-dehibe tsangana ny rava rehetrarehetra, nangatsitsika ara-panahy rehetra tonga de mitsangana miverina amin'ny ara-panahy, natoritory rehetra tonga de mifoha ara-panahy, zay nangatsitsika rehetra tonga de mirehitra ara-panahy. Halleluia. De hitsangana ny rava rehetra, hitsangana ny fanahy, hitsangana halleluia hitsangana zay rehetra maty teo amin'ny fiainantsika. Ho tahin'ny tompony isika rehetrarehetra. Matoka afa voarainao zay afatra zay. Rado ekinadio kontiko. Halleluia. Tonga ny fizarana fahatsapana. Inona re no mba azonao lazaina de inona re no mba azonao ambara tao anatin'izay voalaza zay
raha manakola zay ianao dia izao ny fotoana tokony izarana fahatsapana, tokony fotoana fizarana fahatsapana tsika afaka miantso ianao iza no iantso voaloha, zay zao ny fanontaniana mipetraka. Halleloia. Iza ny iantso voaloha, izara fahatsapana mahafinaritra be hotahin'ny tompony isika rehetrarehetra dia mirary soanareo dia tonga ny fizarana fahatsapana ary isika zay miantso dia tonga dia ho valiana ary zay miantso voalohany dia hotahin'ny tompo ihany koa. Halleloia. Zavatra apiditra olona voalohany izara fahatsapana. Rahala Tojo Malala Mikael, inona ary ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao fitenenana? Makasiraka pastera na fitenenana efa le kely le tenin'ny pastera hoe iza ary ny zara fahatsapana voaloha rangasa ramatoa rahala mitojo mahakasika ny voalohany le teo amin'le miangona misy mpianatra hoe ny apôstôly zany teo amin'ny toerana ray. Halleluia. Dia mahavelo-panatirany tonga aty dia iangona koa tsika eo amin'ny Zoom eo amin'ny fitoerana ray dia tena hiara eo mibavaka dia hidina le fanahy masina dia mahakasika hoe samena fahamesa-pahasoavana daholo ndry efa mampetanetana. Halleluia. Aiza amin'ireo maromaro izy ka dia tena mampetanetana aiza amin'ireo mahafinaritra iny ane mba hisy amin'ireo. Halleluia. Agnatahana fanahy masina. Dia faharoa tena nakasika hoe ny Pentecoste dia tsy famesa-pahasoavana fotsiny fa sady ihany koa fitondrana zay maty eo amin'ny fiainana dia ho atsanga ny fanahy masina. Ny lafitenana zay maty rehetra zany dia ho atsanga ny fanahy masina. Halleluia. Dia nahafinaritra tain'i Jesosy daholo tsika rehetra. Halleluia be. Mankasitraka indrindra anao Rahalatojo dia maherezatra ny hatrany dia ny tompony hamaly fitia anao dia Jesosy hamaly fitia. Mankasitraka indrindra. Halleluia. Izy indray ary no manaraka izara fahatsapana manaraka ao. Halleluia. Da hoe apiditra olona manaraka hafa indray tsika. Halleluia. Afatafantatra ndraiky zao izy zao ny ao aorian'ny tojo ny antso teo. Izy ary zao ny aorian'ny tojo miantso izy malala. Halleluia. Izy dia mbola fantapa ny feoany dia ohatry ny feoan'ny Eleonora le mpanao tantara tamin'ny iza moa le fandarina tamin'ny TR any amin'ny taloha Eleonora ohatry izay le anaran'le olona tia Angelina Rodriguez ary fanampavy Eleonora tsika. Inona ary ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao fitenenana? Mankasitraka tenana hoe fitenenana dia mankasitraka anao ihany koa tamin'ny tenin'Andriamanitra tena hoe mahambe mihitsy ny mahasarika mahakasika be fa tena zava-dehibe zany ny andro Pentecoste satria andraisantsika fanahy masina, andraisantsika fahasoavana lehibe ihany koa dia tena nakasika hoe ny fanahy masina izay raisintsika amin'ny Pentecoste io dia tsy entintsika ireharehana na isehosehoana fa ahasoantsika le izy dia tsy dia tsara zany hoe raha manana izay fanomezam-pahasoavana izay tsika ohatra hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra dia tsy atao izany koa tsy entina ireharehana ena fa dia maseny astatolare teny fa iny zany dia tokony hoe anao mendena dia tena zava-dehibe mihitsy ny fananantsika izay. Dia tena nakasika be kokoa le hoe ny apôstôly zany miangona tamin'io andro Pentecoste dia tombo lehibe mihitsy tena hoe sambatra be mihitsy ny izay tonga any pastoraly fa tena zava-dehibe mihitsy zany fiangonan'ny apôstôly dia hoe tahaka itsika koa zany zao amin'ny Pentecoste dia ao anaty Zoom zany itsika ny fiangonana dia tena mba maniry fatratra mihitsy mba tena handray an'izany dia le izy koa tsy hoe tsika ny mangataka hoe fanahy masina hoe tsika ny mangataka izay zavatra tokony ho antsika fa ny fanahy masina zany malala izay fahasoavana tokony ho anjarany tsirairay avy dia farany dia hoe le teny pastera farany teny ny Pentecoste koa dia tamin'ny mihitsy no nananganana ny Jesosy tamin'ny maty dia hoe Andriamanitra no
anangana azy dia tamin'ny fanamasina dia fanamasina koa zany ny fanamasina avy amin'Andriamanitra dia itsika koa zany tahaka izany mihitsy hoe any andro pentecoste ny tompotompoana izay mahatsy rehetra amin'ny fiainantsika dia hitsangana daholo indray na ny mahaty mangatsiaka na ny zavatra ara-panahy moa zany tena zava-dehibe mihitsy ho velona indray ho amin'ny firehetana sy ny fitiavana izany dia izay no tena nakasika be pastera dia makasitraka indrindra fa in Jesosy daholo. Aleluia, amen. Aleluia be mankasitraka indrindra anao nampavy Aingonirina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manankaram-pahasaona any maro fidianao mitombositra sy fahasavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Mbola misy izara fahatsapana ao mbola misy ny izara fahatsapana mahafinaritra mihitsy. Raha ohatra indray ary efa ao indray raha nampafisika marina tiana tonga dia mentsika zavatra ny fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao fitenenana? Dia makasitraka pastera na fitenenana ny tena nanamarika anazy zany andrany hoe io fanahy io zany tena fanahin'Andriamanitra satria ilay fanahy niditra tamin'ny Jesosy tamin'izy nitsangana dia io zany fanahy manangana ny zavatra rehetrarehetra izay rava, izay simba, izay maty teo amin'ny fiainantsika dia miverina mitsangana indray. Dia faharoa hoe mbola ao anatin'izay fanahy izay ihany ny teny pastera teo hoe tsy fanahy mamitaka ny raisintsika amin'io fa efa fanahy voazahatoetra dia fanahy masina feno fahendrena, filaminana, izany hoe zany tsy asehoseho amin'olona ohatran'ilay arak'ilay tantaran'ny mpiara-mivavaka tamin'ny pastera ny tenen'ny pastera teo hoe voavavaka pastera dia tonga dia izy dia manao an'ilay teny tsy fantatra zany dia misy marikaga ihany pastera izy zany tsy hoe fanahy asehoseho olona na fanahy ohatran'ny hoe zavatra famezam-pahasoavana avy amintsika amin'Andriamanitra ampiasaintsika ilay izy fa tsy zavatra irerehantsika amin'olona hoe manana izay don izay zany tsika. Dia faharoa nanamarika anahy koa hoe zavatra lehibe mitovy amin'ny pasika ihany ilay izy ngezabe zany ilay izy fety ngezabe zany io mitovy lanja amin'ny pasika ihany dia tsika rehetra mandray fanahy anankiray ihany amin'io andro io saingy samihafa ny fanomezam-pahasoavana zaraina dia ao misy ny fahendrena, finoana, fanasitrahana dia tsy natao ifampialina zany tsika amin'ilay izy fa araka an'ilay teny teo hoe ary tsy natao irerehana fa atao ahasoa ny rehetra, atao ahasoa ny mpiara-belona dia tokony mahasatsika mizaha ny fanahy io raha ohatra misy havana na namana marary dia tena mahasahy mihitsy raha ohatra ka mahazo an'izay fanomezam-pahasoavana manasitrana marary izay zany dia tokony mahasahy mizaha izay tsika dia mankasitraka indrindra Andriamanitra hitany rehetrarehetra teo ny tompotebony zavadaholo. Aleluia, mankasitraka indrindra anao raha nampaharimarina mamy be daholo ny fizarana fahatsapana anareo. Jesosy hamaly fity anareo dia mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo dia mahereza foana dia Jesosy hamaly fity. Aleluia. Fanontaniana mipetraka ary dia izao, inona ilay hira nisy ny be mpifidy? Afaka misy miteny avy izy ilay tamin'ilay hira misy tafidiana teo be mpifidy dia ho ataontsika izay dia hivavaka tsika sady hivavaka ho an'ny firenena no hamarana ny fotoana. Aleluia. Iza mafaka noratra an'izay zafady tompoko. Iza tamin'ilay hira teo izay hoe ilay naresy sa iza? Ilay any iza no nandresy ilay hira ho ataontsika azafady. Mba misy mpanoratra kely eo amin'ny commentaire inga azafady mba sao dia alefako ilay izy mitovy ve? Mitovy hoe nisy an'ny fidy na ambinina? Tena mitovy ny skoro.
misy anankiray aminareo mba mifidy anankiray am'ireo dia hitany marina e azafady tena fito sy fito samy nandresy fa misy anankiray aminareo mpijery reo a mba verina mba miakatra ny ambony any manaiky mavesatra reo tompoko azafady verina ny ambony any dia misy hira anankiroa miproposena atao a dia mba sivy réaction ny ray am'ireo izay tianareo reo alleluia am'izay mba misy anankiray mandresy andraso alonge za zao eto mahita hoe anankiray ny Fabiola réaction anakefatra dia ny Nambina anankifito reo hoe dia mitovy ozy nareo sy mitovy kosa ahoana ny feo an'ilay agape na soary jerentsika ina moa mamaika antsika raha araka ny teniny ana Jesosy samy alefa ina moa mamaika antsika amin'ity sapatamasina be ty ay tika tiako be tika tika le ty misy le nataoko réaction teo fa tiako be ke tiry ty alleluia ndao samy alefantsika ary aorinan'ny tiry ty a dia ivavaka sika aorinan'ny vavaka maranana fotoana le anankiray ao a minofinaritra tao le ary ianao ny ilay fany maso mameno ny fiainako matoa fa tsy mamiana reo tompo raha tsy fiao aminao fany masino tompo malaza tonga hoeto any hitady anao tafangy tantany karakany ifiainako izao izany no yantsoko manarangao fanay masino yandaoa afuampirisha nisu fanay masino yandaoejicu Sinarama, Sawamina, Siesaka, Lasina Duna, Sindireisha, Lasina Funa, Siferua, Ora Sawamina, Sawamina, Siesaka, Lasina Duna, Sindireisha, Lasina Funa, Siferua, Ora Sawamina. Outside, you know, they from side now. They find a match no way so loud. In the tupo, my yeta no side.
Amen. Fanamasina. Ianao no antenainay fanamasina. Ianao no andrandrainay. Jesosy malalo. Irao ny fanainao masina manganay. Fa mangetaeta izay. Tena mangetaeta toy ny tany karakaina. Tena hoe toy ny tany ngazana. Tena mila ny fanainao zay amangy. Miandrandranao zay Jesosy aho. Ianao aniraka ny fanainao masina. Ampahery anay, anolo-tsaina anay, ampianatra anay, ananatra anay, hitaridalanay, anazava ny lalanay, anome anay fanomezam-pahasoavana vaovao, ampiasa anay, alleluia, ho voninahitry ny anaranao Andriamanitra tsy toy. Misaotra betsaka Jesosy malalany amin'ny fotoana androany, misaotra ny amin'ny fataterahany fotoana teto androany, misaotra ny amin'ny fataterahany fotoam-bavaka, tsy tapaka ny connexion, tsy tapaka ny Facebook, ho anao ny voninahitra. Petraka aminao mbola mila ny ampiserasirana ity zay narapitso anatin'ny commencement ty famitiana toro-teny, na anatin'ny Zoom, na anatin'ny toro-teny sy ny fotoam-bavaka, na amin'ny Pentecoste mbola ilaina izy connexion zao. Io ny tsirairay avy. Tena feno etaetanao zay fanahy masina, mba samy angetaeta hiarika an'izany Pentecoste andray fanan'Andriamanitra zany. Misy saotra Jesosy malalo. Dia voly sasatana faritra amin'ranao tsy afaka hitsanika anaty litera ray aza. Tao anatin'izany teny zay mitoriana zany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy tena hoe feno fanatrehan'Andriamanitra izay. Andray valim-bavaka, andray hery ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy saotra Jesosy eo. Misy saotra fanamasina, misy saotra ray eo. Halleluia. Amen. Ampandrotsika raha lahantsika Jonathan amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena
anao fitenenana Jonathan. Mankasiraka indrindra pasteur na amin'ny fitenenana dia araka hivavaka arsika. Jesosy malalo tena hoe misaotra anao Jesosy ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay voazara teto, misaotra anao fa ny masina misaotra anao fa dia mahazo hery tokoa izay Jesosy dia tena hoe midera ny anaranao. Dia ankehitriny Jesosy dia hitondram-bavaka ny firenena indray dia tena hoe mangeo ireo malagasy Jesosy tena hoe hitodika any aminao, tena hoe hanolotra ny fon'izy ireo fon'ny malagasy ho anao Jesosy, tena hoe indrindra Jesosy amin'izao andro Pentecote izao dia tena hanamasy tena Jesosy satria izay masina ihany Jesosy ny hitanao fa raha tsy anatin'ny famasinana Jesosy dia tsy afaka nitainao fa ny masina, tsy afaka ny asa amin'ny fiainanao fa ny masina hiasa anatin'ny fon'ireo malagasy dia izany mihitsy Jesosy mangatany amin'izao ankehitriny izao satria tena mampalahelo izany firenena izany ao anatin'ny fijaliana, ao anatin'ny fahoriana misy tena hoe sahira tena Jesosy dia ianao tena mba mangy fon'izy ireo dia mitondram-bavaka koa ny mpitondra rehetra na hatrany amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny président Jesosy dia tena hoe hamango amin'ny fon'ireo président ianao Jesosy, tena hoe hitondra tsara Jesosy, hatahotra anao Jesosy, sy fatahorana anao mba hitondra izany firenena izany ho amin'ny fandrosoana Jesosy fa tsy ho amin'ny fampitena tompo malala. Dia misaotra anao Jesosy tompo midera ny aza ny voninahitra dia atolotra anao foana foana izay efa anao taroa indrindra ka anao mandraka izay dia taio sady ny sabata anay ny fotoana ny ara-pitso koa Jesosy mba hialama-soama tsara Jesosy ary amin'ny alahady koa ny fotoana rehetra mizoma dia mba ianao nefa hanjaka tompo malala. Ny voninahitra dia anao tompo tsara indrindra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao la Jonathan atao anatin'izay vavaka mambe nentinao namarana fotoana izay. Andriamanitra manakira pasoavana maro fitianao tombohitra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana isika rehetra amin'ny asan'ny tompo. Tapitra fandarana raha mbola tsy tonga eny amin'ny roan'andro Jesosy ka tahita tompo velana soama tsara isika dia raha pitso maraina isika mioneto. Alleluia. Anatin'ny fandarana izay ataon'ny lala Jonathan sy Lalatojo commencement kira sy fampinana ny toriteny nandritra ny herinandro dia amin'ny folo ora sasany any hoany tsika dia lancena ny Zoom dia miditra anaty commencement indray tsika. Alleluia. Fotoana mamy dia vita indray izay dia amin'ny roa sasany indray any hoany dia hanomboka ny live fotoam-bavaka sy ny toriteny sabata. Anasana anao daholo nge izany rehetrarehetra izany tongava fa afinaritra fiarahantsika. Etika tombontsoa manokana ho antsika rehetra tsisy vola aloha eto tsisy rakitra tatazana eto connexion ilainao dia mahery ianao. Dia amin'ny lahady manomboka amin'ny 7 sasany lancena ny Zoom dia amin'ny folo sika manomboka ny fotoam-bavaka fankalazana ny Pentecôte 2026 ho tahiny tompony antsika rehetra. Aki radio point radio 12345.com rehefa mbola mandeha misy toriteny isaky ny adiny telo amin'ny 7:07 maraina amin'ny 7:07 alina misy toriteny foana dia misy hira fiderala ihany koa. Manoloka mamentsika rehetra tafandriamanitra raha-pitso indray mahereza daholo ty ary le hira anankiray fanamasina izay nisan'ny fidy voalohany ihany koa mino finaritra dia ity ny fanavaoko veloma aminao amin'ny tiandroany ty raha-pitsika miona indray tahiny tompo.